Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anarana mahafinaritra i Jesosy Kristy androany. Hotahina manokana indray anie ny fanahitsika rehetra androany raha hianatra ny tenin'Andriamanitra indray tsika androany. Fa androantsika hianatra atsenjery tenin'Andriamanitra anankiray. Hitantsika ao amin'ny Matthieu 5:19. Ndao ange averintsika Matthieu 5:19. Averintsika farany Matthieu 5:19. Ao amin'izay Matthieu zay no adresy misy ny tenin'Andriamanitra ho ianarantsika tsenjery androany. Dia andao ange ho ambarantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Averintsika ihany. Sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia andao averintsika ilay tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny adresiny amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 5:19. Sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ianao ve mba te hanana fo madio? Ahoana re no hananana fo madio e? Fa inona ny mampaloto ny fo? Ie, efa misy fotoana maromaro tsika nianatra hoe mampaloto ny fo dia ny fahotana. Izay zavatra ataon'ny tanantsika na tenen'ny vavantsika mampalahelo an'Andriamanitra. Eny ary fa mety na zavatra eritreretintsika mampalahelo an'Andriamanitra, dia izany no atao hoe fahotana. Dia rehefa manoto tsika dia maloto ny fontsika. Ahoana no atao raha hanana fo madio? Raha te hanana fo madio dia mifona amin'Andriamanitra, mibebaka amin'Andriamanitra. Ny atao hoe mifona sy mibebaka dia tena miaiky fa nanao zavatra ratsy, dia mifona amin'Andriamanitra hoe tsy hamerina n'ilay izy intsony. Dia ahoana mbola tena hananantsika fo madio? Dia ambara ny tenin'Andriamanitra hoe ny rany Jesosy Kristy dia manadio antsika ho afaka amin'ny ota sy ny tsy fahamarinana rehetra. Dia afaka mangataka ny rany Jesosy tsika hanadio ny fontsika. Dia amin'izay fotoana izay dia marina amintsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Averintsika hoe sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia ahitan'Andriamanitra tsika ao amin'ny fiainantsika tsy hoe hita amin'ny vatana ohatr'izao fa ilay atao hoe mahitan'Andriamanitra dia mahitan'Andriamanitra manasitrana rehefa marary ianao, mahitan'Andriamanitra manampy ianao rehefa sahirana ianao. Raha manana olana ianao dia raha manana fo madio ianao, ahitan'Andriamanitra mihitsy ianao miasa amin'ny fiainanao. Dia samy ahitan'Andriamanitra miasa, mikarakara, manampy, manasitrana, manasoa, mitaha. Misy zavatra be dia be ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehefa manana fo madiotsika. Dia andao ange averintsika ilay tenin'Andriamanitra tadidinao izy teo. Andao averina ny adresiny. Matthieu 5:19. Sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia mino fa atsika rehetrarehetra mety nisy fotoana ianao tsy nahitan'Andriamanitra mihitsy amin'ny fiainanao dia manontany teny fa aiza zany Andriamanitra zany, tena misy zany sa tsisy? Fa matetika rehefa maloto ny fontsika dia tsy mahitan'Andriamanitra tsika amin'ny fiainantsika. Dia andao mba tandremantsika manomboka androany. Ohatra ny akanjontsika zao tandremantsika tsy haloto dia diovintsika ny akanjontsika. Dia ohatran'izany koa ny fontsika dia tandremantsika mba hadio tsara. Amin'izay mahitan'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra amin'ny fiainantsika hoe Andriamanitra afaka mikarakara sy manampy antsika. Dia andao averintsika farany ilay adresy sy ilay tenin'Andriamanitra. Matthieu 5:19. Sambatra amin'ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia manao mandra-piaonantsika rehetrarehetra indray manaraka indray tahiny Jesosy daholo